Sehatra hafa kosa indray naomby ny fampiarana anjerilanja sy ny fanatsarana iombonana mahakasika ny tolobarim-panjakana eo anivon'ny tetikasa PGDI io no nivohitra tao anatin'ny fivoriana nanaovana tombanezaka ny karakarainitra reo teo anivon'ny PGDI hatrany. Azo lazaina fa raha nanomboka nyity fomba fiasa jerilanja sy fanatsarana farambonana ity tsika izay natao tamin'ny tolobarim-panjakana teo anivon'ny tetikasa PGDI dia 12 andro lasa zay nanaovantsika an'ilay fomba fiasa. Azo lazaina fa tonga dia nahitana vokatra mivantana ilay izy satria tao aorianan'ilay javatra asa natsangana dia fa nisy asa nitanterahana ary amin'ity an'ity indray tsika dia nijery hoe inona ireo asa vita, inona ny tsy vita, inona ny zavatra azo nitsapahitana na nitsoahana tamin'ny alalan'ny fampiarana an'ilay fomba fiasa dia izao indray zany ny atao androany hoe inona ilay zavatra vitantsika teo aloha ary inona indray ilay zavatra ho atao amin'ny fotoana atianany tena nezaka. Izany hoe ireo asa ho tanterana indray ao anatin'ny 3 volana zany no tanterana sy dinihana androany. Any antenana dia hoe raha teo aloha mahakasika ny tahan'ny fahafahampon'ny olona izay misitraka an'izany hoe tolobarim-panjakana eo anivon'ny tetikasa PGDI izany somary ambanimbany rehefa nampiasaina ilay fomba fiasa dia tokony hiakatra ho any amin'ny ambony zany izay tahan'ny fahafahampo izay satria natao indrindra ty fitaovan'ity ihany koa izay noentina ahafahan'ireo mpanolojara izany hoe ireo prestataire de service ny tetikasa PGDI zany sy ny ireo olona izay misitraka ny service mba afaka hifanakalo hevitra mivantana, afaka hijery ihany koa hoe inona ny mety lesoka tao anatin'ilay izy, inona ny zavatra mety na natsarana ho any amin'ny tsaratsara koa mahakasika an'izay tolobarim-panjakana eo anivon'ny tetikasa PGDI izay. Isan'ny zava-dehibe indrindra satria ity fomba fiasa ity moa dia atsotsika amin'ilay hoe volonté politique, izany hoe ireo izay mpitondra tetikasa, mpitantana tetikasa no resy lahatra fa hoe hampiatra an'ilay izy ka noho izay volonté politique izay dia anisan'ny zava-dehibe satria ny tetikasa PGDI izy anisan'ny anao azo lazaina fa promoteur an'ilay otiana tambirina andraikitra takin'olom-pirenena na transparence et redevabilité sociale dia izy mihitsy tamin'ity zany naresy lahatra hoe aleo aloha ny tetikasa PGDI no anaovana an'ilay fomba fiasa hoe jery sy lanja fanatsarany farambonana ka raha ny eto Madagasikara zany zao dia vao voalohany misy an'izany hoe tetikasa indrindra izay vatsiny banky iraisam-pirenena no hoe resy lahatra fa mampiasa an'ilay fitaovana jelify.